tany ka io ao tsy enkenay ngalao vi ngalao vato tsy enkenay io mamono anakay manahaka an'io hanagnanay va labaka andafy agny aka hangalana ho azy am-pelatagnanay ro hamono anao anay tsy misy magnenky an'io gn'eto la atao horen-dagnitsy atao horen-dagnitsy zao reaky zao tsy misy hagnenky an'izao gn'eto la tavo militsy amin'ny hilitsofiny zay mijanjy azy agny reaky zao fa tsy misy magnenky an'io gn'eto mba mietsefa nareo fa maty rahay eto rahay masikoro eto inaniketo amy benetsy eto inaniketo zao fiarova tany gny mahafaty olo fa tsy raha nisy nandray valagny an-tagna ka tinifitsy tsy azo tovogna moa zao fa izay gny marina ary i volagny zao ino gny but démissionnereo miaramila reo laha aveto ary aia gny ordre démission ndrozy laha aveto ka tifitsy ro atao tifitsy olo mivorivory rano tabika manday rano ty finoman'olo rano gn'atoy fantsakan'olo gn'atoy ka ze ho mivorivory eo ka ho tifirinao tsy olo tratsy ambalanao omby agny ka mangataky anareo lahy nareo agny ambadiky ny toy mazoto toy ao vonjeo nareo lahy raha eto mangataky anareo mpitondra mahefa zay tompony vahoaky toy koa vonjeo nareo rahay fa maty fahatany rahay atoytoy tifiry avao atao sainakoho rahay atoy io amy fiarovagna ny toy tany toy ato maty manahaky an'ireo tifiry militseto ka la miboaka ampitokatona toy aia gny raha hanaka holaninareo ritseto rahay ka atampero nareo ty raha la raha bazy io ro andabosiny zao ao atampero atsaharo io bazy io la raha iro magniraky autorité handany alay atoy manahaky an'izao zay gn'antony anovanay an'izao interview hinaniky zao ka la mahajanjigna an'izao misy fakanakery natao na olo vitsivitsy tao amin'ny mpikambana na mazoto ary tsara marina fa miisa telo niisan'ireo olona nalaina ankerireo ka rehefa nahazo ny tapitra zany moa ny président fotany teo am-toerana dia nanaitra ihany koa ny mpitany filaminana zay eo am-toerana ihany koa ary niroso ireo mpitany filaminana miaraka amin'ny fokon'olona sy ny fikambanana voromahery nanao ny fanarahandia na ny poursuite ka rehefa niroso teo alohaloha kely zany ny fanarahandia tao anatin'ny ala ny ampasy maniliky dia nisy velam-pandrika moa zany efa nomany reo olona nanao fakarakery zareo ary avy hatrany moa zany nanokatra fitifirana ny torabato ary nihorakoraka zany reo olona nanao fakarakerindreo ka manalohana zay ihany koa moa zany ny mpitany filaminana dia naka ny ataontsika ny fipetra rehetra ihany koa mba iarovana ny ain'ireo mpitany filaminana sy ny fokon'olona nanaradia tanatin'izay moa zany nisy ny ainana fohy tamin'ireo mpakankero ary misy ihany koa ny naratra teo amin'ny mpitany filaminana ina zany James avy aty Mazenga ndao ary nia zany te zavatra tiako resana mitovy ihany zany ny mpanohitra sy ny mpitondra hitanao allo ya fanakevitra mitovy ihany ny mpanohitra sy ny mpitondra hoa satria le mpitondra le action tsy hitanao zavatra ataony atsika mpanohitra koa tsy hita koa action tsika tsy mba hoe mandray anjara am'le fanoherana nyty zavatra ty fa ny zavatra tiako tenenina tsika zany tokony hanao action tsika satria fa enoeniko zany any hoe vaovao fa maresadresaka ilatsaka andalambe zany ty mpanohitra zavatra tiako tenenina miaramila reo gendarme reo polisy reo fianakaviana daholo reo misy rahalay reo misy zandry reo ko reo tsy afaky itifotra zany misy namana fa menanzy fotsiny reo fa taritinareo rangaha io fa zay afaranareo ao zay angasirany fanakevitra ny tsy fiarovako andry zareo akory tsisy mpisolo vava tena to ary tsy solombavan'ny mpanohatra ihany koa
fa ny zavatra hita mampano gazetiny teny le misy zao le fahatapahan'herinaratra reny feno asina le délestage reny midina an-dalambe ny olona tsy mahita tokom-panohatra zany ianao eny hoe io fa migrevy ny ry tosy ohatra migrevy ny ry Tanjombato ohatra tsy hita ho iza moa ny tokom-panohatra mitarika azy io fa mihetsika ny vahoaka satria tezitra mandresy ny Barea maneon'izay hafaliana zay ny vahoaka ao anatin'izay rehetra izay zany hoe lay izy zany misy lay hafanam-pola ihany koa ao anatin'izay rehetra izay hoe rehefa inona lay vahoaka zany reny zao misy ny délestage midina an-dalambe izy migrevy ao anatin'izay misy fandrodanana trano tsy ara-dalàna iry dia midina an-dalambe izy ao anatin'izay manaka-dalana sy ny lanja sora-baventy hitantsika zao ny teny Ambotra Manjaka reny zany hoe misy lay olom-pirenena zany atao hoe mandray andraikitra atao tsy mandray atao tsy mandray atao mandray andraikitra ihany koa anatin'izay satria manana andraikitra ny olom-pirenena eo amin'ny toerana misy azy amin'izay asa sahany na inona io ny amin'io rehefa misy tsy mety dia miteny reny zao tsy mety le fahatapahan'ny herinaratra dia midina an-dalambe izy miteny ao anatin'izay tsy voatery misy mpitarika io ary fa tsy za kory tsy miteny zany midina an-dalambe fa fanazavana sy famalinan'ilay androko teo fotsiny manana andraikitra ihany koa ny olom-pirenena fa manana andraikitra ihany koa ny antoko politika ao anatin'izay rehetra izay tomboko lahy sy tomboko vavy ny olana kely fotsiny raha ohatra ka ny hoe ny ho an'ny olom-pirenenany na iza na ianao ny sika mianakavy mba tsy ilazako ihany koa hoe ny mpitondra sy ny mpanohana indrindraindrindra ny fitondrana ary mihevitra ho mpanohana amin'ny lafiny rehetra ny fitondrana dia samy matsapa ilay fijaliana eto amin'ny firenena rehefa tonga any amin'ilay hoe atraizany fahafenon'ny kapoaka ho an'ny tsirairay avy eo fotsiny samy manany azy misy ny efa leo vovoka sahala amin'ny tanalao leo paraka ka tsy te hierika intsony ao ny raha fotsy be leo ny zava-boribory mandositra hatramin'ny tainondry fa ny tena iombona ny zavatra rehetra dia ny hoe matahotra ihany koa ilay vahoaka malagasy no ny tery vaimanta sy ny herim-pamoretana ataon'ny fanjakana ny ankoatran'izay ihany koa feno asina ny amin'ilay hoe lay inona ny ilazako azy lay hoe hetsika ary hetsika satria tsy mety zao tsy rarina zao fa ina le antoka rapitso sy rafaka pitso ary izay koa mbola fanontaniana mipetraka koa zay ny amin'io ina ny antoka rapitso sy rafaka pitso fa tsy ny eo ihany ny eo midina an-dalambe dia mialy Rajoelina dia misola ny anina dia raivavy eo dia io fa ny eo ihany lay tahana fahantrana eo ihany lay tsy fidirana an-tsekoly lay tsy fandriam-palema ina le antoka ao anatin'izay zany rehetra zany mila faritana sy mipetraka tsara ihany koa ao anatin'izay ho avy moa ny fotoana eo am-pandamina antsika ny aminao hoe mpitarika ny toko politika ny amin'ny fanoherana nareo amin'ny fitondrana hoentitsika atao anatin'ny fandarara dia ahoana ny fandehany dia eo tsika mametraka an'ilay fanontaniana eto zahay mpanao gazety eo ihany koa ianareo any atokantrano amin'ny inona tokoa ary le antoka aloha zany fa mitsikera ianareo androany misy tamin'ireo mpanohatra mantso nefa teo hoe efa teo amin'ny efa nitantana teto amin'ny firenena fa inona zany le antoka androany fa mitsikerinareo androany manohatra nareo androany fa ho amin'ny rampitso tsy ohatran'izao tsony ilay Madagascar fa mizotra makany amin'ny fiatsarana mba lalam-pirenena ara-dalàna mba tsy manao téléphérique tsony mamaika anareo fa ilay tena mahasoa hoe raha amaha-embouteillage sao dia le lalana no tsy asiana lavadavaka dia mba misosa tsara sao dia mba vahaina le olana amin'ny resaka mpivarotra eto Antananarivo dia mba malalaka ny arabe dia amin'izay ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra mba vaolana ohatr'izany no entina ao anatin'izay ny olana ho antsika olom-pirenena ataoko hoe olana le izy satria rehefa miresaka nandritra ny fanjakana ny fandimby fitondram-panjakana ny fandimby teto Madagasikara rehefa misy ny atao hoe fianjeran'ny fitondrana dia saika ilay nanao politika nandavo firenena no hita misongadina raha miresaka zao tsika ny 5 sy 4 arivo ohatra dia niakatra teo amin'ny tetezamita Andry Andry Rajoelina izay filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao nanonga-panjakana izy tamin'izany dia nakaiza ilay firenentsika lasa anaty krizy dia matahotra amin'izay ilay olom-pirenena hoe raha mbola misy zany ny tahaka izany dia mety mbola ho amikizy kokoa Madagasikara io anefa ilay zavatra sarotra tena hoe ararotin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay atao hoe fatahoran'ny vahoaka izay ny eo
ihany koa fa azo manao zay tany mikibony izy am'izao azo faritana ohatra ny any Nepal moa zany zao nisy aloha ny fahasimbanana zany fa hoe tsy atao matezy ty raha ty tsy atao hely ty zavatra ty tsy atao tsika mantsy misy an'ilay teny malagasy zay mantsy hoe teteza mitatra ao anatin'izay fa le antoka zany ny amin'izay hoe tena zao ary de misy fifidianana tena madio eto de tena zelanym-bahoaka tokoa no irosoana de ohatran'izany sasala am'izany no andeha ho atao eto amin'ity firenena ity rapitso sy ny rafaka pitso zany ny mila fanazavana tompoko lahy sy tompoko vavy miazakazaka moa ny lera meko miazakazaka ihany koa ny antso fa ometsika sehatra orinany amin'ny 240 angamba ny lay izy satria besaka ihany koa ny famakafaka nytiako hoentina ny tsara ho fantatra satria misy fantarina mipetraka avy amintsika mpiainy dia izahana ihany amin'izay tandrify anay tompoko lahy sy tompoko vava misy fantaniana tsy hovavalonay moa zay nga tsipitatsipana politika izahay fa mamakafaka ihany amin'izay misy fotoana mifanerasera amin'ireo anivon'ny fanoheran'ireo mifanerasera miresaka amin'ny olona mpomba ny fitondrana sombam-bahoaka volomboasary sy ny olona miaraka amin'ny fitondrana zay reny rehetrrehetra no izahana aravina ao anatin'izay entina hamalinatsika fa tsy hoe sanatria fiarovana andrakoty sy rabe akory ao anatin'izay rehetra izay fa lay izy koa ane lay fanovana tsy voatery misy famitehan-javatra ilay fanovana tsy voatery misy krizy satria ny rehetra dia samy mahatsapa fa raha zao firenena zao Malagasy zao Madagascar zao mbola tratrana krizy politika lavareny krizy ara-toe-karena lavareny zao ary rehefa zao ary tsy krizy fa krizy ihany zao no mahazo an'ilay firenena maika fa misy an'izany fa betsaka angeny azo atao anatin'izay lay fahendren'ilay mpitondra ihany koa ao anatin'izay ny faiza mitarika n'izay tarika ny fahendren'ny vahoaka malagasy endro vahoaka malagasy hitarafoka amin'ilay teny meritsy atosika tamin'ny tanamasoandro midina an-dalambe ny olona fa tena mifampiresaka sy mifampiraraha mpitandro filaminana mifampiresaka tsara mihitsy hoe zao ary hoentony manao fitakinareo hoe tsy ekena ny fanimbanany tany tsy ekena ny fibotona ny tany fa zao aza tapahana lay lalam-pirenena fa ataoviny etsika reo endrika ireo vahoaka malagasy reo rehefa mifampiraraha ohatran'izay hoe manao ny fitakiny fa tsy ohatran'ny ataonareo vao olona firikely ary dia lacrimogène ao anatin'izay fa azo atao tsara ny samy malagasy tsika ao anatin'izay misy fitenenana izay hoe tsy mba manta ho tazana fa ho masaka efa mihitsana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ve mahatsapa tena hoe masaka tokoa ka tokony efa hihitsana amin'izay manoloana an'izay atao hoe ela ny antonana tamin'ny toerana izay raha ny zava-misy anefa nojerena raha ny zavatra nandalovan'ny firenena sy ny tsapana atao anatin'ny tontolon'ny firenena mijery ny atao hoe lalana ny zorany ny fitondrana dia hoe nanahoana sy nanahoana ilay firenena eo zany nopetraka ny noto hoe takitakiny ahoana ny fitondrana tao anatin'izay fitondrana izay nitondran'ny firenena andao raisitsika avokoa na ny fitantanana anatananarivo renivohitra na ny tantanana ny Madagasikara manontolo tao anatin'ny tetezamita na ihany koa ilay mandat tamin'ny 824 sy ilay mandat zay niainany amin'izao fotoana izao nanomboka ny 324 dia ny hoe nakaiza i Madagasikara ny roso ve Madagasikara fa ny teny aloha izay anisan'ny malaza indrindra renesitsika eny anivon'ny fiarahamonina sy eny ambavan'ny mpitondra sy ny eny amin'ny hainy vakijery dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso firitaona zay no nitenenantsika an'izay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso firitaona no na enonao an'izany teny zany dia mety ny ao anatin'ny saina dia ny hoe fampandrosoana ny Madagasikara ane tsy vita ao anatin'ny ndrainy mpimaso e tahaka ny fahagagany fa izao koa anefa ny tsarovy ny mandat anankiray izay nomenanao dia tokony isy zavatra mivaingana mampandroso any Madagasikara nomenanao ny fahefana tany amin'ny tetezamita tsisy zava-pita
lay miteny hoe tsisy zava-by teto nresana nisy foana ny fotodrafitrasa ny joro fa nisy akony teo amin'ny fiainam-bahoaka ave sy ny akony teo amin'ny firenena sy ny laharan'ny firenena teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ave ny ara-taratasy aloha dia mipoapoaka sy ny tsefitsefitra sy ny donadona ka ny hoe Madagasikara fa eo amin'ny fiainana sy ny fahaleovatena na ara-tsaina na ara-batana ara-panao any Malagasy tsy misy fa voakeja ara-panahy voakeja ara-batana ny Malagasy voakeja ara-tsaina isika satria tsy misitraka an'izany atao hoe fampianarana sy fahalalana fanabeazana ara-dalàna araka ny tokony ho izany voakeja ara-panahy isika satria dia manandevy eto amintsika eto daholo manao tsinitsinina iny fa na dia atao hoe ireo karazana atoko-pinoana maro samihafa rehefa miresaka an'izay moa saromanao anatin'izay daholo na finoana iny io na finoana iny na miela eto Madagasikara jerena nefa ny fiainam-pirenena tomporosofahana ihany voageja ihany koa tsika ara-batana satria nahoana lay vatana izay atao hoe misy ny fahasalamana ihany koa amiko tsy mandeha raha tsy eo lay fahasalamana tsy ara-dalàna ihany koa zany dia ndao jerentsika hoe inona tao anatin'izay fotoan'izay ary nataon'ny fitondrana anisany zavatra anankiray migoavana tsy hay aloha ny tsy teny navita ianareo navita fotodrafitrasa ianareo fa akoatra ny fotodrafitrasa vitanareo dia navita namita-bahoaka lavitra noho ny fotodrafitrasa vitanareo ihany koa ianareo navita namita-bahoaka ianareo satria nobaboanareo tamina teny mamy sy angolango ny lemlemindra ty tahoana nandavondrafody ny fitenenana dia lavitaony vahoaka Malagasy nanomboka tany amin'ny 7 ane raha mijery an'ireny karazana loko volomboasary ireny sika nandeha ny echarpe teny dia samy nanao an'izay ny rehetra TGV zay vao tena androso Madagasikara satria afanganam-pandeha tahaka ny TGV mihitsy ny nampanantenan'ny fitondrana tamin'izany fotoana dia reboka teo ny Malagasy hoe mandroso Madagasikara kinanjo ny korosofahana indray ilay firenena dia tao anatin'izay rehetrarehetra izay nanao tapody fo indray sahala amin'ilay atao hoe mateti-piavy sahala misotro kely dia tonga nampanantena indray hoe taxy izao indray no endrika vaovao any Madagasikara fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tanteraka veloha ilay fampanantenana nataonareo teo aloha tamin'ny mandat voalohany fahatelo ao anatin'ny fitantanana ny firenena izao ho an'ny mpitondra fanjakana tanteraka ve ny fampanantenana rehetra velorano 310 fa alerenao nampiasa io taremarika 310 io fa aleoka hay ny eritreritra hoe velorano 20 isa no niteneninao dia ataoko hoe na ny efatra amin'ireo ny vita ny efatra tsy vita dia izy hoe nahazo moyenne ianao fa velorano 310 nampanantenanao vahoaka fa gaga ty amin'ny taona 524 mbola misy masamy teny ihany hoe tafiditra ao amin'ny velorano filoham-pirenena le retsy so dia efa mideborde hors sujet ianareo ivelan'ny laza adiny nareo fa tany amin'ny 2024 iny sa tany amin'ny 2024 napetraka reo iny dia inona le vinanareo aty amin'ny 524 fa tsy hoe manao fotodrafitrasa kely ianareo dia hoe nifandraika tamin'ilay velorano ohatry ny tononony ty andao tononona kely aloha le velorano dia nanao izay dia volan'ny saina fotsiny ianareo fa tsy ny saina ny amin'ny atao hoe ho avy ny vahoaka Malagasy ao anatin'izany rehetra izany ny vahoaka Malagasy dia nanantena fa iaina malalaka tsy misy teritery ao anatin'izany ny zohy sitraka herinaratra ny zohy sitraka fitsaboana anisan'ny atao hoe fotodrafitrasa natsangan'ny fitondram-panjakana tokoa ny hôpitaly manara-penitra nanangana an'izany saika isaky ny renivohim-paritany fa ao anatin'izany ihany koa rehefa misy olana dia ny atsika